ny fampitovian-jo dia eo amin'ny lafiny rehetra. Fampitovian-jo eo amin'ny tokony azay no anindrinay eto anivon'ny voamiram-pirenena mahaleo tena amin'ny sahana fifidianana, amerenanay, itomanay ny voakasika izao zavatra ambaranay manaraka izao a, mba handray fepetra manomboka androany ny tsy fiandanian'ny fitondram-panjakana, ny tsy fitanilany ny sambandraram-panjakana, henongenonge ny fehezanteny milaza fa hoe candidat-panjakana. Eto zany dia mamerina ny voamiram-pirenena mahaleo tena amin'ny sahana fifidianana fa tsy misy zany candidat-panjakana zany ary tsy misy ny olo-panjakana afaka milaza fa manolotra candidat na manana candidat, ary tsy misy ihany koa fahatelo zato farany candidat afaka milaza fa iza dia natolotry ny olo-panjakana izatsy na izaro. Androany zao dia efa nisy fandaharana fampielezan-kevitra maro dia maro voatery tsy maintsy natsaratra, satria tao anatin'izay fampielezan-kevitra zay dia milaza ilay candidat fa izaho dia candidat natolotry raha any. Io olona resahany io dia olona manana toerana ambony eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Tsy mety zany milaza amin'ny candidat rehetra zay, milaza amin'ny olo-panjakana rehetra tsy akanavaka zay etony, fa tokony samy andray ny andraiky ny rehetra mba tsy andika lalàna, mba tsy amitaka ny vahoaka ka hamivily ny safidiny ka anery azy ka manjary mandiso ny tokony ho voka-pifidiana. Satria dia voalaza ny lalàna fa tsy azo atao na iza ny manao fihetsika na fiteny na zavatra atao ka manana endrika fanerena ny vahoaka amin'ny safidiny, ka ny filazana sy ny fampiasana ny anarany olo-panjakana dia efa fampiasana raha-panjakana zany. Ko dia milaza izay etony fa raha mbola misy izany tsy fanarahan-dalàna zany dia anaraka an'izay eny anivon'ny fitsarana ny voamiram-pirenena mahaleo tena amin'ny sahana fifidianana. Ampiarana ny lalàna. Ny lalàna dia mazava raha misy ny mampiasa fahefam-panjakana ao anatin'izany ny olo-panjakana, vola-panjakana, fitaova-panjakana, ny olo-panjakana dia foanana ny vato azony ao anatin'ny fatim-pifidianana izay nanatotosany an'izany raha izany. Noho izany dia manentana ny rehetra izay iverina ao anatin'ny ara-dalàna, tsy mbola taritsika, ho anareo rehetra izay manoma ny fitaovana na ny sonore na ny video izay alefa fampielezan-kevitra mba tsy hisiny ny famezivezena, dia foany manomboka izao ny fampiasana ny fomba fiteny na ny fomba fihetsika ka mampiasa olo-panjakana na raha mahakasika ny fanjakana. Ny fampitovian-jo ny candidat dia zava-dehibe ary ezahany seni. Zay ny atonga teto anivon'ny seni nanaisotra mpiara-miasa efa 20 mahery, satria nahitana fitanilana tamina candidat ny sasany, nahitana roy-pihavanana tamin'ny candidat ny sasany, na dia tsy mitanila sy ny andany tamin'ny candidat raha ireo olon'ny seni ireo dia mba hialany seni amin'ny aya, satria misy vadina candidat ny sasany président seni tany amin'ny district, misy rahalahana candidat, misy anabavina candidat, misy ray aman-drenina candidat, nefa mba hanehoan'ny seni fa vonona izy anala ny aya rehetra dia nisorona avokoa ireo olona rehetra ireo. Raha raitsika ny filoham-pirenena dia ny filoham-pirenena malagasy dia any vahoaka malagasy rehetra. Azo atao ny maneho hevitra milaza fa zahay dia hiaraka amin'ny fitondram-panjakana, zahay dia hanohana ny politika ny fitondram-panjakana, zahay dia hanohana ny fitondram-panjakana. Afo zay, ary azo atao zay
ny rehetra dia afaka milaza fa miaraka amin'ny filoham-pirenena. Malalaka koa izy ny ilaza fa tsy miaraka amin'ny politika ny filoham-pirenena. Fahalalahana omeny ny andininy fahafolo sy faha 120 lalam-pandroenany zany. Fa ny tsy mety dia ilay olom-panjakana no manomina fa izatsy dia kandidata, izaroa dia tsy kandidata. Fa ny filazana fa za kandida rahanina rahalany io dia manohana ny politika ny filoham-pirenena, na hoe za kandida rahanina rahalany io dia anolotra ny politika ny filoham-pirenena, zay dia azo atao zay. Ka ny filazana fa hiaraka amin'ny filoham-pirenena tsy mandika lalàna zay. Fa ny filazana kosa fa izaho dia natolotry ny filoham-pirenena, na izaho dia natolotry ny prime ministre, na izaho dia natolotry ny ministra rahany, dia efa fampiasana fahefam-panjakana sy olom-panjakana handany olona iray ao anatina fifidianana. Izany ny fahitantsika ny fampiasana ny anarana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina araka ny nambara teo, ny olona rehetra dia afaka miteny an'izay. Na ny kandida tsy miankina ary dia efa hitantsika fa misy miteny an'izany hoe raha lany zahay dia hiaraka amin'io. Zon'ny olona, fahafahan'ny olona milaza an'izay satria ny filoham-pirenena dia any rehetra. Malalaka ny olona ny anohana an'izay firehan-kevitra tiany tohanana. Fa ilay fanjakana kosa no tsy afaka manohana kandida ao anatina fifidianana.